dia voalaza teo fa am'izay olona efatra amby roapolo tapitrisa zay a dia mety a ny atsasa manila zay efatra amby roapolo tapitrisa zay a dia tokony isoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana zany hoe 12 tapitrisa any ho any zany a ny tokony isoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana raha tena mitombona ho efatra amby roapolo tapitrisa tsika miteny zao anefa mangarahara dia 9 tapitrisa teboka roa zany hoe mbola misy malalaka be zany any mbola misy olona be da be tsy misoratra ao anatiny tsy tapasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ara misy mpanao politika dia efa irahako sady zay tsy mitanila fa na iza mbola misy 3 tapitrisa mahery any tompoky lasy tompoky vavy a ataovy zay dirany lizy ao anatin'ny lisy mpifidianana mba hifidy anareo fa mbola misy be da be any mandehandeha any zany dia ataovy zay dirany ao anatin'ny lisy mpifidianana fa ity ny tena zavatra teneniko anareo mifidy a filoham-pirenentsika tamin'ny 13 sy 20. Tamin'ny 13 sy 20 manodidina ny 9 tapitrisa tany hoany ny isatsika mifidy rehefa nalefa le fifidianana ny 50 isan-jato teo eo ny olona nandray anjara atao anatin'le fifidianana 4 sisa zany ny olona nifidy 4 tapitrisa sisa zany ny olona nifidy rehefa lany ny présidentsika am'izao fotoana zao a dia 50 tapitrisa maherikely teo eo no nahalany azy zany hoe 50 isan-jato azafady 50 isan-jato azafady nahalany azy zany hoe 2 tapitrisa maherikely zany no nahalany ny filoham-pirenentsika am'izao fotoana zao dia gaga ve tsy adosony zany ny système no diso fa izy tsisy idirany am'le zavatra mihitsy fa ny système atsika no diso 2 tapitrisa maherikely zany ny olona mifidy azy amin'ny olona mbola ajanoka any am'le 20 taona ratsy efa tsy ilazany 4 amby 20 tapitrisa amin'ny olona 2 amby 20 tapitrisa gaga ve tsika raha ohatra ka tsy mandeha le firenena dia ho gaga ve tsika hoe tsy mandeha le firenena eo anatrehan'izay zavatra ary zao miteneniko ary teneninay seny na iza filoham-pirenena mbola olanitsika eo indray na io amperinasa io na filoham-pirenena hafa raha mbola zay foana hoe olona vitsikely mifidy filoha amin'ny olona vahoaka be tsy mandeha ny firenena